ho aminareo natsoan'Andriamanitra ho zanany, ho anareo mpianatra malala Jesosy Kristy, ho anareo tempolin'ny fanahy masina, ho aminareo aneriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra akatsika afatra an'io riavana dia hitatsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahasivy ny andiny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Alahady fahaefatra amin'ny karemy anio. Andao ho tsahivitsika kely hoe inona moa izany hoe karemy, inona no atao hoe karemy. Matetika isika rehefa miteny hoe karemy dia hoe fifadikanana ny ao an-tsaintsika, tsy izany ny karemy fa ny karemy dia vanim-potoana ao am-piangonana, amin'ny taom-piangonana zany ny karemy. 7 andro mialoha amin'ny Pasika, ary ao amin'izany 7 andro mialoha amin'ny Pasika zany no ifadinandratsy ivalozana amin'izay ratsy nataontsika, iekena izay fahotantsika rehetra ary ibebahana indrindra ary ao anatin'izany koa nefa no andiniatsika ny tenantsika hoe manahoana marina isika. Raha fehezina zany dia hoe ny karemy dia tsy fanadiovana faobe atsika izay tempolin'Andriamanitra, diovina ny ao anatintsika ao mba adio anjailay famonjeny Jesosy Kristy amin'ny Pasika indray. Ka dia tao aminy ianao ao anatin'izao karemy izao andiniteny mba tena hiavao tokoa ianao fa tsy sanatria ho zary fahazarana ho anao fotsiny mandalo an'izany hoe karemy zany. Ohatrany tamin'ny herintaona ihany ny kareminao 2016 ny andraisanao mipaka raha izany no fisainanao, fa andao ianao mba tena andiny tena dia tena hoe hiala amin'izay ratsy mahazatra atsika fa mba tena hiavao tokoa. Fa androany koa dia alahady farany amin'ity volana maritra ity. Amin'izany tsika dia mamarana ilay fibadrinantsika ny hevitra manao hoe fananarana vavolombelony fananarana ny tompo. Izay lehilahy kristianina riavana raha nandinika izany hoe hevitra hoe vavolombelony fananarana ny tompo dia izao nanomboana izany hoe ao aorianan'ity volana maritra ity isika mpino FJKM tsirairay dia ho votonanatra isika, izany hoe mpakatoanatra, ho feno anatra zany, tena hoe ho lasa olokely isika mpino FJKM. 9 maritra androany, manahoana ianao manoloana izany? Mba nitombo fanendrena ve ianao? Mba nandray anatra ve ianao nandritra izay fotoana izay? Aoka isika tsirairay no andiny tena manoloana izany riavana, fa ho fampahelezana anao dia andao isika hiaraka hijery kely ny Hebreo toko 12 dia dimy farany izay anisany perikopantsika raha teo moa izany. Hebreo toko 12 ny andiny fahadimy tapany farany amin'ny any no vakitsika. Ahoana hozy izy zao? Ary aza reraka raha resy lahatra mianatra tao ianao. Aza reraka ianao, aza ketraka ianao raha resy lahatra mianatra ataon'ny tompo ianao. Fa nianatra mantsy, ny fananarana mantsy dia faneronanao ny lalana marina sy mahitsy, ary ny fananarana koa dia fandevilevena io fonao vaky io ho tonga fonofo. Dia raha manaraka tsaratsika, raha mamaky ny gazety fafantsika dia fahitatsika any zany ao amin'ilay hoe tafahoana ataon'ny ray aman-dreny tandrina. Nianatra no andevilevenan'io fontsika io. Koa androany ary tao amin'ny ianao iverina amin'ny tompo manaraka ilay lalan'i Jesosy Kristy amin'ny fanarahanao izao afatra izao. Fa nde isika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay dia ny filazantsara ny Matio toko 7 ny andiny 7 ka hatramin'ny 17.
mba ahefana izany hoe vavolombelon'ny fananaran'ny tompo isika liavana dia izao tsotra ihany andao sika hiditra amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy andao sika hiditra amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy mba ho vavolombelon'ny fananaran'ny tompo koa isika ahoana zany hoe miditra amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy zany tsotra izany dia hoe andao sika anaiky ho mpianatry Jesosy Kristy tahaka ny Matio hitantsika eo amin'ny andinin'ny fasily mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary noho ny ala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra ka hoy izy taminy andeha anaraka dia nitsangana Matio ka nanaraka azy mahavaliana ny havan'izany fanapahan-kevitsy Matio izany tsy nisanasana mihitsy ny Matio hoe ahoana zany ny asa dia ahoana sy ahoana n'izao tsy nanisy fepetra i Matio fa tonga dia nandeha i Matio dia andao netsika ndray mba andinika tsaratsara kokoa akaiky ity soratra masiny ity andao jerevantsika ny fitantaran'ny Luka io fiantson'ny Matio Luka toko fadiny ny fahavalambroapolo Luka 5:28 ndao iarahantsika mamaky enge zany Luka toko fadiny ny fahavalambroapolo zany dia hitantsika zany hoe fanarahany Matio an'i Jesosy zany hitantsika hoe ndao iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny tompo ary raha ny zavatra rehetra izy nitsanga zany fiavana no nanarahany Jesosy amin'ny Matio nisy dingana telo nataony Matio voalohany nafoy ny zavatra rehetra izy zany hoe nandao ny fanaony izy nandao ny asany izy mba hanarahany an'i Jesosy Kristy mba fantatrao moa ny asan'ny Matio mpamoretra fa mbola mpamoretra exceptionnel izy satria hitantsika eo amin'ny andininy fasily eo hoe hitanareo eo amin'ny teo mpamoriketra dia misy hoe dokely eo dia liamba misy dokely dia misy azao hoe dia nietra sy ny faditserana zany hoe doanie zany ty Matio ty posta tsara be zany posta amin'ny Matio zany nefa noho Jesosy dia milaozana zany nafony zany fa rehefa nafony kosa nafony zany dia inona koa nataony nitsangana izy nitsangany Matio niala teo amin'ilay toerana mahafinaritra mahazatra azy izy teo amin'ilay zone de confort de sécurité azo miaina tsara nialany Matio zany noho i Jesosy Kristy avana dia fahatelo inona nataony Matio nanaraka an'i Jesosy izy lasa mpanaradian'i Jesosy izy izay nalehany Jesosy dia nalehany koa isika manahoana ny fanarahantsika any Jesosy Kristy efa mba nahafony zavatra rehetra ve isika ho an'i Jesosy Kristy efa mba niala teo amin'ilay toerana mahazatra mahafinaritra antsika ve isika ho an'i Jesosy Kristy efa mba nanohy ny lalan'i Jesosy Kristy ve isika kristianina ankehitriny raha fihezindreo fandinian-tena ireo dia hoe efa nekentsika ve zany antsony tompo zany efa novalitsika ve ny fiantsony Jesosy Kristy atsika efa nanohy tena ho azy ve isika dia hoy ianao anapa hoe pastera zay ngeto akady fotsy isaky ny alahady farany volana desambra dia nisy alahady ny fiantsony dia amin'izy zay mamaly ny antsony tompo marina izany ary za koa isan'aina izany fa izao liavana namaly ny antsony tompo ve isika dia manatanteraka izany antsony tompo araka ny tandrify azy misy zavatra mampalahelo azy ny avana malala isany 70 benadano nanoana ny antso hoe komity ny fahakidimampolo amin'ny zato taona ny fiangonana mampalahelo fa rehefa mivory dia amin'ny 70 menada eo ny mivory nankaiza ny telopolo
faiza taona isika izay nanolo tena ho amin'izany komity izany mba hitombo mba anatrika izany fivoriana izany fa tadidio tsara fa lisaliapa aminany raha namaliny antsoin'Andriamanitra izy dia tsy hoy izy fotsiny hoe ity aho e fa hoy izy hoe ao izy izao ao izany hoe miaraka zany ny teny sy ny atao rehefa mamaly ny antson'ny tompo isika dia hitaritsika kely zany fampiarana izany andao isika hijery any sampana any isika riavana rehefa nanolo teny rehefa mamaly ny antson'ny tompo hoe izao mpitiambana amin'izao sampana izao dia tsy dia entana isika mba hamonjy ny fivorian'ny sampana antsika fa tsy sanatria hoe rehefa misy ilaina dia injeno izahay ilanja fa le mitara zany be sy ny maro tsy fa fitaizana mitony ao amin'ireny sampana ireny koa entana isika izay mpitiambana ao amin'ny sampana mba tena hanatrika ny fivorianantsika fa encadrement atsika mantsy ireny fanatriantsika ny fivoriana ireny tadidio tsara riavana fa ny fanoloran-tenantsika kristianina dia tsy sanatria fahatairana na fihetseham-po mandalo fotsiny na hoe miteny fotsiny hoe anaraka anao a Jesosy tsy izany riavana ny fanoloran-tenantsika kristianina fa ny fanoloran-tenantsika kristianina dia fanapahan-kevitra enty zany faresedahatra mafondra ary indrindra fandavatena maharitra zany no fanoloran-tenantsika kristianina koa entanina isika mba tena hanolo tena feno sy tanteraka ho an'ilay tompo izay tiantsika fa mialohan'ny famaliny madio ny antso riavana dia tsy azo adonono ary tsy azo adonona mihitsiny ny antson'i Jesosy Kristy ny antson'i Jesosy Kristy izay miseho amin'ny endriny enakoroeto dia tsy inona izany fa ny fijery sy ny fitenenana hitantsika eto mantsy Jesosy miantso azy ka manao hoe nahita lehilahy izy zany no mason'i Jesosy lehilahy no hitan'i Jesosy fa tsy tahaka ny mpiara-monina mahita mpamory hetra mpanoto i Jesosy riavana rehefa mijery atsika dia tsy ny defo atsika no hitany fa ny qualité atsika lay fahatsarana ao amintsika tsirairay no hitan'i Jesosy fa tsy lay faharatsiny Jesosy tsy manevateva ohatran'ny fiarahamonina fa Jesosy tianao Jesosy mijery anao amin'ny maso fitiavana amin'ilay maso tendre fa tsy amin'ilay maso revolver mijery anao tiako angely zany ataony Jesosy aminao dia hoy ianao angamba dia tahaka izany koa nijereman'i Jesosy aminao ankehitriny mijery aminao amin'ny maso onena izy dia hoy izy aminao hoe tiako angely anao io dia ahoana hoy ianao amin'izany zao rehefa mijery anao Jesosy Kristy hitany ianao fatany mandroanao io dia te hitaonanao izy hoe andao anaraka dia ahoana hoy izy ianao iramoto izany fandavatenanao zany izany fanoloran-tenanao zany ny tiany Jesosy Kristy tanterahana ankehitriny ary tanterao tsara zany fa tsy nijery fotsiny Jesosy Kristy fa niteny koa izy dia ahoana ozy niteny Jesosy Kristy tamin'ny madio andeha anaraka dia hoy ianao ngapany hoe andeha anino andeha hiadana riavana andeha hiadana antsika miaraka amin'ny Jesosy satria Jesosy Kristy dia niteny rehefa nitsangana tamin'ny maty izy hoe fiadanako no avelako ho anareo izany no miaraka amin'ny Jesosy marina fa misy ady kanefa matokia fa ny fiadanan'i Jesosy Kristy ampetrany aminao ary raha tohizatsika ny raika amin'ny valapolo sy telo ndalo teo hoe ny fiatsono dia manome fitsarana anao koa Jesosy Kristy koa andao ary andao sika hianatra amin'ny Jesosy Kristy hiditra amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy izany kotrany dia inona azy zany sekolin'i Jesosy Kristy izany
zany sekolin'i jesosy kristy zany ry hava koa dia tsy fa fiaonan'i jesosy kristy ty sy isika resy lahatra ny fitiavana. Zay ilay sekolin'i jesosy kristy. Miaonao zany jesosy kristy tiatsika sy isika resy lahatra ny fitiavana. Dia rehefa tafahoana isika dia inona no atao? Kolokoloana ny fifankatiavantsika. Ahoana ny kolokoloana izany? Amin'ny fanarahantsika ny leson'i jesosy kristy. Dia inona ny lesona hoe jesosy kristy atsika? Tsy in'izany fa ny tenin'Andriamanitra. Dia andao isika azoto, amaky, hianatra, hiaina izay ambaran'ny soratra masina, ary indrindrandrindra koa hivavaka. Ary tiano aza-dinoana raha niditra amin'ny sekolin'i jesosy kristy isika dia aza-dinoana ity dia fiarahantsika miambina. Fa ity fiarahantsika miambina ity mantsy no regroupement antsika isan-kerinandro. Hitanareo mialatsy ny tery amin'ny fiainao isaky ny sabotsy zareo dia miaona dia miara-mianatsy izy ireo dia andray moa izy mandeha. Dia isika koa eto amin'izao tempolin'Andriamanitra izao tsika no manao regroupement, mianatra isika hoe ahoana ary inona ny tianao teny, inona indray ny tianao ambara aminay tompo, dia mianatra lalandava isika. Dia aoka isika ravana azoto hianatra amin'ny jesosy kristy amin'izao fiarantsika miambina izao. Dia tandremo ravana, tandremo isika mpiambina ireo kady fotsy sao anao ohatran'ny le sabotsy. Fantatrareo i le sabotsy? Le manao tsipipahatra amin'ny sekoly fotsiny. Tandremo sao isika izao no manao tsipipahatra ny fiangonantsika. Fa raha misy ny azo ampandeferina, raha misy ny azo alamina, dia andao isika andamina ny fotoanantsika mba hiaraka miambina eto amin'izao fiangonana mantsika izao. Fa rehefa nanaiky ary madio no mpianatsy jesosy kristy, rehefa namaly ny antson'ny jesosy kristy izy ry havana, dia inona ny nataony ianao? Nanao fanasana lehibe madio aho, dia nanasa ny jesosy ny mpianana, dia nanasa ireo mpamoretra sy mpanotanana izy. Dia izany no hitantsika eo amin'ny andinin'ny 10 io. Verinao matoy isika, matoy 7:10. Ahoana moa sisy izy eo? Ary miara-mipetraka ninona natao amin'ny trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba amin'ny fiainana. Izany hoe ny fahatongavantsika ho mpianatra an'i Jesosy Kristy zany dia mampiavana antsika amin'ny Jesosy Kristy ary mampiavana antsika amin'ny avokoa. Izany raha teo no hevitsy ny azo fijaliana. Mampiombona antsika amin'ny Jesosy Kristy sy mampiavana antsika amin'ny hafa ny fahatongavantsika ho mpianatsy Jesosy Kristy. Eto nisy fanamarinana kely. Iza no antsoina hoe mpianatsy Jesosy Kristy? Iza ny mpianatsy Jesosy Kristy? Andao jerevantsika kely ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 2:10. Asan'ny apôstôly toko fa 2:10 ny andininy fa 20. Le tapa amin'ny farany indrindra io ndao hoe raha antsika mamaky ary tany Antiokia no voalohany mpianatra hoe kristianina. Isika kristianina zany no mpianatsy Jesosy Kristy. Isika mitondra ny sombina anaran'i Kristy no antsoina hoe mpianatsy Jesosy Kristy. Izany hoe isika zao, isika dibon'ny apôstôly, isika no relève ny apôstôly amin'izao taona 7:10 zao, isika no taona mba ho tena mpianatsy Jesosy Kristy, iray aina amin'ny Jesosy Kristy ary hiavana amin'ny hafa. Dia ahoana zany hoe miray aina amin'ny Jesosy Kristy? Ny miray aina amin'ny Jesosy Kristy hiavana dia tsy fa firaisana amin'ny Jesosy Kristy.
fandraisana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika. Ary rehefa mandray an Jesosy Kristy isika dia fantatsika tsara fa izay rehetra nandray an Jesosy dia ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia manohatra ny filan'izao tontolo izao sy miaina araka ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra. Tadidinareo hoe tototeny tapitapabolana Titos 2:1-12 misy izany. Dia raha izay no antsoina hoe miaraka miombona eny amin'ny Jesosy Kristy. Ahoana indray izany antsoina hoe mihavana amin'ny hafa. Mihavana amin'ny hafa. Ahoana izany hoe mihavana amin'ny hafa izany? Dia andeha ho tsarovatsika kely ny teny fanevantsika fiangonana Ankady fotsy tamin'ny 20 taona. Hoe ahoana izany teny fanevana? Verina ho an'ny hafa. Dia andao mbola lintsika bebe kokoa amin'ny fiverenan'ilay hira iny hoe verina ho an'ny hafa fa tsy mba tia tena, tsy manavakavaka, tsy mba tia tena ho an'ny olon-drehetra, tsy misy avakavaka fiandoa izany no takinto. Izany fihavana hoe mihavana amin'ny hafa. Koa sitrakareo andao isika hitsangana dia ho ataontsika kely izany hira verina ho an'ny hafa izany ny fiverenana ny hafa. Fa tena mbola ao anatinareo tokoa izany hoe hafanana hoe verina ho an'ny hafa. Vonona anompo ny hafa. Dia manaraka ny Matio isika rehefa novondreny isika dia inona koa ny ataontsika? Mamonjy ny hafa koa isika. Dia taonary ianao androany mba anasany namanao, anasany olon-kafa mba handray izany famonjena izany koa. Fa Jesosy Kristy ngely avany tsy tonga izy anendry antsika ho amin'ny fahaverezana, fa tonga izy mba ho famonjenantsika. Izany hoe Jesosy Kristy zany tsy manindry anao hoe tsy avotra tso ny olona io, tsy izany ry havana ny antongavan'i Jesosy Kristy, fa hamonjy ny olona rehetra. Dia entanina sika andao sika hitozy izara izany filazantsara izany. Andao sika izara amin'ny namantsika amin'ireo olona rehetra tsy misy avakavaka. Andao sika tsy hifidriky toerana hoe alitsika nitory filazantsara fa misy ranomasina. Andao sika tsy hanavakavaka hoe ireto olona rehetra no hotorinay fa ireto zao. Tsia fa ho an'ny olona rehetra ry havana ny fitoriana ny filazantsara. Ary maly ho an'ny olona rehetra Jesosy Kristy, fa tsy hoe ho an'ny ampahan'olona ihany akory Jesosy Kristy no maty. Koa andao ary isika, andao hiaraka tory ny filazantsara isika. Fa rehefa mitory ianao, mitory ny filazantsara ianao, ary rehefa nandray ireto mpanontany namany Matio, dia inona ho ianareo no zavatra nitsana? Tonga mpanenjika, tonga mpanakory, tonga mpanakiny. Dia ahoana ho izy ireo amin'ny 1:20 amin'ny Matio 5 ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe ahoana sy ny fariseo? Nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miara-pomana ny mpamoretra sy ny mpananka. To ambaran'ireto fariseo ireto fa tia Jesosy Kristy ity dia tsy mahalala fomba, imponio izy tsika. To
hita amin'izao tenin'ny fariseo izany ny fiavina vonan'izy ireo. Hita amin'izao tenin'ny fariseo izao ny fanavahan'ny tenany. Tsy azo adonona ilay havana fa izany hoe fariseo izany dia hoe voatokana. Izany hoe tsy mifanerasera amin'ny lobo izany. Ka ny mpampianatra zany amin'ny fariseo dia olona ambony avorazany fa tsy sanatsy olona ambany. Ka dia tokony tsy araka amin'ny mpanompo. Dia nefa neto Jesosy Kristy dia manitsy azy tanteraka mihitsy ny hoe manitsy azy izy fa tsy mbola tonga any amintsika fa le eo amin'ilay hoe toetra amin'ny fariseo manavakavaka miseho azy ho tena zavatra mamingavinga ho ny sitrapon'Andriamanitra teo. Dia ty ampandiny tena antsika indray ary mpianakavy ny finoana eto amin'izao fiangonana FJKM Akady fotsy izao. Sao lasa aretintsika ity aretin'ny fariseo ity. Manavakavaka isika fa lasa fiangonana lehibe. Sao dia isika izao no lasa tsy mifanerasera amin'iretsy intsony fa isika mantry fa lehibe efa tena manana maizy azy. Tsy tandremo le havana fa tsy nantsona isika ho fariseo moderne mpanilaka ny hafa fa nantsona isika ho mpianatry ny Jesosy Kristy miala-dia amin'ireo voahilika. Koa taona isika raha mbola manana izany toe-tsaina manavakavaka manilikilika izany, ajanona izany, atsahavo izany fa tsy sitraky Jesosy Kristy izany. Sitraky Jesosy Kristy ny fifandrangitana misy eo amintsika fa tiany Jesosy Kristy tsika dia ny hifankatia. Satria mantsy izany no efa nafarana antsika hoe ty vaovao nomeko anareo dia ary ao anatin'izany fifankatiavana izany dia taomina isika riavana tsy hifananatra fa tsy hifampitsara, hifankatia fa tsy hifamono, ary hifanolo fa tsy hifanakora. Dia tsy miafina amintsika riavana fa amin'izao fahadimampolo am'zato-taona ny fiangonana izao dia inona moa ny tsangambady voalohany antsangatsika? Fifankatiavana. Dia ao anatin'izany fifankatiavana izany dia misy tabigetra kely tiako apetraka aminareo ty raha sitrakareo dia mba afaka sitrakareo hoe velona tsika mifankatia, mifamelaheloka miaratia, mifanohy fa tsy mifanary fa izay no mahafatsy ny tombo ho antsika mpianatra. Velona mifankatia, mifamelaheloka miaratia, mifanohy fa tsy mifanary, izay no mahafatsy ny tombo ho antsika mpianatra. Fa manoloana ilay fanendrehana riavana, manoloana ny fanendrehana anao io isika izay matsiaro endrehana dia matio koa dia nendrehan'ireo fariseo dia tsy nangina Jesosy Kristy hoe salao ianao maty ny fanendrehana eo fa namaly Jesosy Kristy. Dia ahoana koa izy navalin'i Jesosy Kristy eo amin'ny 12. Alao mba iarahantsika mamaky koatra nefa tarotsy atsika 12 amin'ny Mateo 7 ary raha nary izany Jesosy tena nanao hoe tsy nifinaritra fa nahary. Izany ny tenin'i Jesosy. Hitatsika amin'izany tenin'i Jesosy izany ny fiandaliana fomban'i Jesosy Kristy, ny fiarovana ireto mpanota ireto ireo voahilika. Tsapa amin'izany ny fitiavan'i Jesosy ny mpanota fa Jesosy kosa nefa tsy tia ny ota. Dia azontsika ny valitenin'i Jesosy Kristy dia andaontsika anao kopikole an'ilay teny tamin'ny farany. Ilay Korintiana 10:12. Ahoana ry ao koa izay manao azy famonjy tsara eo ankizy tanjona azahoana. Dia hoentitsika eto amin'ity Mateo 7:12 ity izany hoe tsy nifinaritra manompana fanmarary. Sao tanareo manaraka tsara. Dia tamina nazavan'io ny iray aman-dreny tanjona dia novakiny ilay sitrapon'Andriamanitra teo. Inona moa ilay sitrapon'Andriamanitra teo? Tsy tadiny
raha jerevana kely Luka 7:20 Luka toko 7:20 ny andiny fasily jerevantsika fotsiny le izy fa izy io dia tantaran'ilay mpamonietra sy fariseho dia andaontsika mesaka n'ilay fanontaniana nametraka tamin'ny farany le tamin'ny farany hoe iza no mijoro tsara fa eto indray dia hoe iza no finaritra ao amin'ilay fanoharana iza no finaritra ao amin'ity fanoharana ity ilay mpamorietra ve sa ilay fariseho iza no finaritra ao anatin'ilay fanoharana ao anatin'ilay fanoharana ilay fariseho no finaritra ao anatin'ilay fanoharana ao amin'ilay fanoharana fa ny amindesiny izy vao mivadika mpamorietra dia hitanareo ilay fariseho zany no finaritra ry hoe izay zany ka tena vavaka be izay mahavita nysaosaosaosao zany ry havana no hoe finaritra ara-pivavahana izy dia iza indray no marary ilay mpamorietra ilay mpamorietra izay matsiaro lavitra izay matsiaro miondrika eo anatrehana Jesosy Manandriamanitra miondrika izy izay ny fanoharana eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 13 ahitana ny fanoharana iny fa rehefa manome lesona momba ny fanoharana iny Jesosy Kristy eo amin'ny 14 dia hoy izy hoe lazaiko aminareo izany lehilahy zany zany hoe fariseho zany dia nidina tany an-trano efa mamarinina no ny anankiray ilay mpamorietra zany izany hoe nitsimbalika zany lay izy ilay milaza ho marary lasa finaritra ilay milaza ho finaritra lasa marary zany rehefa ao amin'ny Jesosy Kristy koa andao isika taona isika riavana mba anaiky ho marary ny Jesosy Kristy ho marary ny Jesosy Kristy iaikitsika fa marary dia ho sitran'ny Jesosy Kristy io ilay tenenina hoe iaiko fa otatsisika dia manaiky ho avelan'ny Jesosy Kristy raha taritina amin'ilay toriteny tamin'ny farany andao isika anaiky ho marary ny Jesosy Kristy dia ho sitran'ny Jesosy Kristy andao tsika iaiky fa voafetra ngesika mety lavo ngetsika ty malemy ngetsika ty ao anatin'izany nefa na dia izany asika dia mila ny Jesosy Kristy isika miantehatra amin'ny Jesosy Kristy fa Jesosy Kristy mantsy no mpampahery atsika izy no manary atsika izy no manampy atsika koa andao asika manomboka izao iankin-doha amin'ny Jesosy Kristy iaiky any Jesosy Kristy fa tsy sanatria hievy tena fa mahavonjy tena mahasitrana ny tena tsikitsika atsara koa zany riavana zany fizahozahoana izany fa aoka Jesosy Kristy no horiadrehatsika fa mazava ny tena Andriamanitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo fa izay mananja tena no ary izay rehetra misy tena sanjitra dia tsy hoe riavana miary fotsiny Jesosy Kristy andreto mpamorietra sy mpanompa ireto fa nataon'i Jesosy Kristy koa dia nanome lesona ho an'ireo fariseho hitatsika eo amin'ny 13 zany andao jerevantsika indray sy arahantsika mamaky ny Mateo 7 ny 13 aza matahotra nareo fa efa kely sisa dia aratsika Mateo 7 ny 13 ao anao sisa izy Eliana famonjam-pony sika fanompanoa dia tsy misy hoe mpanompa be bakio faneloloka misy an'izay zay dia hitatsika amin'izany fampianaran'i Jesosy Kristy zany fa tsy fomba mpivavahana no ilain'i Jesosy Kristy fa fiovampo marina tokoa fiovampo vonona andray ny mpanota tonga marina izany hoe tsy ny ivelambelantsika zany no tadiavin'i Jesosy Kristy fa ny ao anatiny koa tandremo isika sao dia miatsara velantsika ka dia anao hoe rehefa tsy avotra ihany ny ao anatiny dia andao aty avelana dia isehoseho hoe kristianina
Misy teny vazaha manao hoe ceux qui se perdent par le fond se rattrapent par la forme. Dia aoka isika tsy hanao an'izany, tsy mety tsara velantsika tahaka izany isika fa tena mba tena iova fo tanteraka isika dia tena hoe ny ao anatintsika mifanaraka ny fiainana. Dia izay no taomina atsika ary tsarovy ry havana fa itenin'Andriamanitra ambaran'io hoe famonjam-po ny sitraka fa tsy fanakitsa alatsaja dia azava ain'Andriamanitra tsara io ao amin'ny boky Mika. Atao jerevantsika izay boky Mika izay mba azontsika tsara izany hoe famonjam-po no sitraka fa tsy fanakitsa alatsaja. Mika toko fahaenina. Mika toko fahaenina ny andininy fahaenina ka hatramin'ny vavahady. Raha sitraka aveo dia andao hoe iarahantsika mamaky izany fa hita mantsy ny tena nokirian'izao hoe famonjam-po ny sitraka fa tsy fanakitsa alatsaja. Hitantsika ny andao aly iarahantsika mamaky amin'ny anaran'olo izany. Inona no hoentiko manantona an'ireo sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny hafa anatina azy mitondra fanakitsa olona sy ny olona kely iray mao ho sitraky Jehova vanondry raha evory nareny rano vivilo iray any hanolotra ny ray aman-taoko no fahasofa na ateraky ny kiliko no fahafanana. Ry olombelona efa naseho anao izay tsara sy izay ilainy Jehova aminao izao ihany mianao amary sy ny famonjam-po ary mianaraka n'Andriamanitra amin'ny fanitsikely. Amen. Dia ho tanterahantsika tokoa an'izany hoe anao ny marina sy ho tia famonjam-po ary anaraka n'Andriamanitra amin'ny fanitsikely. Raha fehezina raha fitinina izao teny izao dia hoe midira ao amin'ny sekolin'i Jesosy Kristy, manekera ho mpianatry Jesosy Kristy. Ary ao anatin'izany fanarahana ny Jesosy Kristy, fanekenan'i Jesosy Kristy izany dia misy dingana dimy ireto atolotra anao ka mba tanterahana sitraka ao. Voalohany atolory feno sy tanteraka ny tenanao, atolory feno sy tanteraka ny tenanao ka izay teneninao dia mba ataonao amin'ny asako. Faharoa miraisa amin'i Jesosy Kristy ary mihavana amin'ny hafa. Fahatelo mifankatiava tsara fa izany sitraky Jesosy Kristy amintsika. Fahaefatra miankina amin'ny Jesosy Kristy ianao, manetsehy tenenao eo amin'ny Jesosy Kristy fa hainy mananatra anao. Ary fahadimy farany ianao andao isika hakatoy ny tenin'Andriamanitra hoe famonjam-po sitraka fa tsy fanakitsa alatsaja. Dia ho an'Andriamanitra ilera dia ivoninahitra fa ianao kosa dia mba iverina aminy amin'ny alalan'izany afatra izy. Amen.